Ene dia mitondra teny fampiononana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra zay namoy havana, very havana, maty havana, manoloana ny zavatra ataony tsy mataotody sy tsy valaharana eto amin'ny firenena ity. Ho anay zany a velim-pisaorana ho an'ny filoha Mikaela sy ny fitondrana mpanjakana ray manontolo manoloana ny fandraisana andraikitra zay tena hita miharihary fa misy mpitondra eto amin'ny firenena manoloana ny zavatra mahazo ny vahoaka malagasy. Ka sigarina am'izany a io fijoroan'ny tasika forsa amintsika zao io. Ka za eto de manentana antsika vahoaka tsy ho vitan'ny tasika forsa irery ihany a ty ady ty fa ty ady raisana. Ka ho antsika vahoaka malagasy zay maheno na sanatria mahita aniren'olona manao asa ratsy reny a nefa tsy mipeny amin'ny manam-pahefana de mitovy amin'ny olona namono olona koa ianao a am'izay fotoana zay. Ka noho izany rehefa maheno na mahahita aniren'olona manao asa ratsy mangalatsy olona ireny na mpamono olona ireny a dia aza tara mampanjeny manam-pahefana na zay olona mpikambanao aminatin'io tasika forsa io satria ratsy ho anao a ny tsy filazanao zava-misy a fa mitovy amin'olona namono olona foana anao a ao anatin'izay zavatra zany. Ka noho izany a manentana antsika vahoaka malagasy tsy akanavaka nizaniza na ao anatina fikambanana na ao anatin'ny fianarompirenena na ao anatina antoko politika na ao anatin'ny fotom-pinoana inona raha vao mahita na maheno milaza haina fa sanatria re olona no mamono olona no mangalatsy olona anao de mitovy sazy aminy koa satria tomponatoko anao eo anatrihan'Andriamanitra am'izany tsy filazanao an'izany zavatra zany. Aoka re tsy moentin'ny henatra, oentin'ny tahotra, oentin'ny fihavanana de tsy hasahitena anao raha sanatria mahita zavatra ohatran'izany. Za eto koa de manome soskevitra ny fitondram-panjakana zay tena efa hita manao raha mety re asio prime mangeza be mitovy amin'ny olona nanao zavatra tsy fanao ka anomezana prime ngeza be ho an'olona sahy mitsirika ary miteny an'ren'olona reny. Soskevitra nanay raha mety raha misy ny vola oentiny adivana am'izany a tsy maninona azo sandazana vola 50 millions d'ariary na 100 millions d'ariary zay olona mahita an'ren'olona manao zavatra tsy fanao a mangalatsy olona sy mamono olona io. Fa mino sy matoky zay ato am-Bandorozy fa raha misy zay ren'olona reny ane mino fa olona anatin'ny fiarahamonina ihany ary mino mety misy mahalala ihany fa rehefa sandaina vola io hivoaka ny marina. Mino sy matoky zay a fa tsy maintsy hivoaka ny marina satria samby te hahazo an'io vola io koa ary mino fa zay natsolo hoe indemnité de risque zay. Fa mino sy matoky zay a fa tsy possible io faty marobe io a olona very marobe io a de tsisy ahita zany. Misy mahita foana io fa sanday vola avoaitsika ny vola raha misy reny tompoko na 50 millions d'ariary 250 millions FMG ohatra na 100 millions d'ariary 500 millions FMG no menany olona sahy miteny lazany marina. Zay tsy midika fa hoe voavidim-bola vahoaka malagasy fa fomba fiady zany, paikady zany a azo lazaina hoe mahomby amin'ny firenena ohatran'ny Madagasikara ty a raha misy io vola io mipoitra ihany marina satria risky izy amin'ny henatra sy ny tahotra mety mandalo aminy sa hoe jereny koa i tsy misy vola be mety ho azony a ao anatin'ny fitsirehana zay nataony. Ka zahay zany a de mitondra teny a manamafy ny fampiononana ny vahoaka malagasy ary mitondra teny fakaherezana ny mpitondra zay tarihin'ny colonel Mikaela ary mitondra teny fakaherezana ny vahoaka malagasy manoloana ny zava-misy a samia mitondra mbavaka nyty firenena ty tsika fa ninona ny filaza tsy politika tsony zao a fa asa demony a ary asan'ny tsy valaharana tsy mataotody. Koa hoe teninay farany de hoe hamafisitsika tsara ny tasika forsa ao a ampitsika foana. Manao fanentanana koa zahay ho an'ny Bandorozy manerana ny nosy a aza miandro sandaina vola isika miantsoana numéro efa fantatsinareo a raha misy zavatra tsy karitsinareo
miantsoa na nareo a raha ohatsa matahotra ilazany marina de omeo pirofo mazava aho a omeo zavatra mazava aho a de afahako milaza ny manam-pahefana mahefa na any mitasika forsa io a na any mitandro filaminana zay akaiky anay ka manentana zahay a alefasonareo aty aminay le vaovao a raha ohatsa nareo matahotra ilazany marina fa vonona zay ilazany marina misaotra tompo